Faly miarabantsika tsirairay avindray atraty alarobia fa 4 volana May ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola meny an'izao fotoana manokana izao ihany koa ary miaraba anao izay manaraka tsy tapaka ny fandraisana ten'Andriamanitra eto ny rina dia tombo finoana itombo fitahiana amin'ny fandraisana an'Andriamanitra ny isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainan'io dia vavaka isika. Andriamanitra tianay tsara indrindra misaotra anao izahay ny amin'ny fisinao ny fiainanay, misaotra indrindra reo satria mitatana ny sambatan'olona eto ianao ary mitsinjonao avinay ihany koa. Misaotra ny amin'ny mbola ho ataonao eo aminay satria mijoro mahatoky hatrany izay fa miay anay hatrany ianao ary miteny mitana ny tena mpanantenanao anay. Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fa mamaly vavaka tokoa izay kosa ampitoero aminao manjaka riva mba tsy salasala ny amin'ny fihazonana anao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe fanajana ny sabata ny fanaovany tsoa. Araina amin'ny Matthieu 12:12 manao hoe ary tsy mihoatra lavitra no ny ondry fa ny olona koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Amen. Rehefa nanontaniany Jesosy hoe mety va ny manasitsana amin'ny andro sabata dia novaliany hoe iza moa no olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy sy hampiakatra azy ary tsy mihoatra lavitra noho ny ondry fa ny olona koa amin'izany dia mety ny manao soa amin'ny sabata. Tsy sanamaly an'i Kristy teo anatrehany voaka marobe ny mpitsikilo noho ny fatahora no tafiditra ao amin'ny zavatsarotra. Fantany fa nilaza marina tokoa Jesosy na leony namela olona hijaly toy izay handika ny lova-tsofina nefa monjy biby satria fa tiantoka ho an'ny tompony ny fanaovana tsirambina an'izany. Noho izany dia lehibe tokoa noho ny ho an'ny olona natao araka ny endrik'Andriamanitra fikarakarana ny biby izay tsy afaka miteny. Sary manazava ny asan'ny fivavahana diso ankehitriny izany. Ny fanirian'ny olona hananatra ny tenany eo ambonin'Andriamanitra no niavian'ireny. Ary ny vokany dia fanetrehana ny olona ho ambanin'ny biby. Ny fivavahana rehetra izay manohitra ny mahampanjaka an'Andriamanitra dia manala ny voninahitry ny olona izay nomena azy teo amin'ny famoronana ary averina aminy indray amin'ny alalan'i Kristy. Ny fivavahana diso rehetra dia mampianatra ny mpanaraka azy tsy hikarakaran'izay ilain'ny olona. Ny fijaliana sy ny zony mametraka tombam-bidy ambony eo amin'ny olombelona ny filazantsara amin'izay novidian'ny rany Kristy ary mampianatra ny hery ampitiavana izay ilain'ny olona sy izay mampahory azy. Rehefa nitodika tamin'ny fariseo Jesosy ka nanontany azy raha mety ny manao soa na ny manao ratsy amin'ny sabata dia ny fikasan-dratsy no nentiny nifanehatra taminy. Nijahany ihany Jesosy tamin'ny fankalana mangidy izy nefa Jesosy kosa namonjy aina ary nitondra fahasambarana ho an'ny vahoaka marobe. Nanameloka ny fomba amam-panao ny jiosy ny didy faha-efatra. Mety koa ny manao soa amin'ny andro sabata hoy ny nambarany. Nesoron'i Kristy ireo fameperana tsy misy dikany nataon'ny jiosy ary tamin'izany dia nanome voninahitra ny sabata izy fa ireo nitarainany aminy kosa no nanala-baraka ny andro mason'Andriamanitra. Ingany akalesona amin'izany tokoa isika ka atsiaro manjakariva ny tokony hitandremantsika indrindra ny andro sabata ary indrindra tokony hanaovantsika asa soa mandritra ny fotoana io. Aoka ho tsarovintsika manjakariva fa tsy mba nandika ny sabata tokoa ny zanak'olona fa nanaja izany. Amen. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay ny mba hitoeranay ao aminao manjakariva ka hanaraka ny dianao tokoa ny izahay. Ianao no filamatra eo amin'ny fiainanay ary tsy salasala izahay satria avy aminao ny marina rehetra. Aminaran'i Jesosy. Amen.